Rantsika nankalaza ny lohahevitra telo no entiny hoe ankalazany ny andro raisam-pirenena ho an'ny asamendrika izay tokony amin'ny 7 oktobra no atao anaroso androany a dia ny lohahevitra hoe mendrika ve ny asa eto Madagasikara mbola enina isan-jato eo ihany no asamendrika eto Madagasikara dia raha ny karama fotsiny ary mbola latsaky ny $2 isan'olo isan'andro ny raisiny mpiasa Madagasikara mbola mahantra zany ny mpiasa Malagasy. Faharoa dia nankalaza ihany koa tsika ho an'ny fanentanana mikasika ny tontolo iainana ny hoe tokony mandray mesure fepetra ny fanjakana momba ny doro-tanety fanapahana ny ala ny loto eraky ny tanàna ireo zany satria mahatonga ny fiovaovan'ny toetr'andro zany manentana ny fanjakana koa ny ray amin'ny resaka andray anjara amin'ny fandraisana ny mesure d'urgence amin'ny changement climatique eran'izao tontolo izao. Fahatelo dia misy tatitra azona ihany koa maro momba ny loza sy ny accident eny amin'ny toeram-pitondrana arena kibotany Madagasikara nefa manao vahindon-draharaha ho an'ny fitrandrahana arena kibotany dia zay no mahatonga ny hoe mila takina zany ny anaovana ratification les convention 176 mikasika ny santé sécurité au travail ho an'ny secteur minier. Zay no nietsika natao androany dia nanaovana azy moa zany nanao filarana milamina ny ainga avy any amin'ny bibliothèque nationale zay nanaraka n'iny amorona nosiny ary tonga dia Antaninarenina zava aby resaka amin'ny mampiseho amin'ny vahoaka ny tompona andraikitra rehetra mistera rehetra ihany koa hoe misy zavatra mbola tsy milamina ny tanàna mahona ny resaka karaman'ny mpiasa mbola malasa mampiady ny mpiasa iny le 200 000 ariary iny satria ny kategoria mihoatra ny M1 dia mbola tsy voakidika ao anatin'izy iny dia iainy ihany koa moa zany ny mikasika ny fiovaovan'ny toetr'andro ary ny farany teo moa zany ny resaka convention internationale. Ohatrin'ny hoe asa mendrika ny mikasika ny asamendrika mazava loatra ny asamendrika moa zany dia misy an'ilay lohahevitra efatra izay fe azy io dia ny resaka fananana asa zany tokony orinasa zany ny fanjakana na ny tokony andraikitra rehetra izay tokony amin'ny orinasa rehefa manana asa antsika dia mazava loatra afaka miaina tsara. Ny faharoa dia ny mikasika ny resaka hoe fanaovana ny fanajana ny lalàna momba ny asa satria tokony hajana ny lalàna ahafahana manantanteraka ny asa ohatra fotsiny zao hoe didim-panjakana didiny momba ny didim-pitsarana ny mpiasa reny mbola tsisy mampiatra foana ny orinasa nefa efa mamoaka didy zao ny tribunaly. Manaraka ihany koa dia miresaka ny dialogue social zany hoe tokony misy ny fampiresahana ho amin'ny ahafahana mampandroso ny tontolo miasa ihany koa ary dia ny farany moa zany hoe tokony manana ny resaka hoe protection sociale fiaina ara-sosialy mpiasa zay rehefa mahafena an'ireo ireo zany dia zay no faritana ao anatiny izay atao hoe asa mendrika izay dia zay no fanontaniana hoe mendrika ve ny asa eto Madagasikara. Ny statistika azo dia mbola enina isan-jato ihany no mendrika eto Madagasikara ka mbola mila ezaka zany ny fanjakana sy ny mpiara-mioninatoka rehetra ho amin'izay atongavana amin'izay sehatra mba tena amokatra tsara zany ny mpiasa ary androso ny ekonomia eto Madagasikara. Barsona Kotomanga mpandrindra secrétaire général ato anatin'ny industrial global Union Madagasikara nandrindra ny hetsika androany.